Manona ny fiadanan'i Jesosy anapaka amintsika rehetra dia faly mifankahita amintsika amin'ny alalan'ity horonan-tsary ataoko fohy dia fohy ity. Anazava fotsiny an'le tantara voalohany toko fahaenina amby folo andininy faharoa amby roapolo le hoe aza manendry izay voahosotro hoy Jehova. Be da be mihitsika no miafina ao ambadika io verset io satria be da be ny mpino tratran'ny antsoina hoe culte de personnalité aza vaky vetivety zay. Zany hoe miraiki-po amin'le paster izy fa tsy miraiki-po amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miraiki-po amin'le bisopy izy fa tsy miraiki-po amin'ny famarinan'ny Baiboly, miraiki-po amin'ny lay mpaminany izy na mety faux prophète izy fa tsy miraiki-po amin'ny révélation tian'ny soratra masina ampitaina. Ahoana io hoe aza manendry izay voahosotro io hoy Jehova. Raha jerentsika ny tantaran'i Davida sy Saoly mpanjaka dia nisy fotoany Davida natratra ny Saoly tao anaty zohy rehefa resy tory Saoly mpanjaka, fa tamin'izay Davida dia azony tsindrimandry, zany hoe namangy azy ny fanahy masina. Dia io verset io mihitsy no nirevelen'Andriamanitra taminy hoe tsy azony atao ny mandatsakaina. Zay le hoe aza manendry, zany hoe le manendry zany dia mandatsakaina fa tsy hoe mitondra édification milaza famarinan'ny soratra masina. Donc zany raha ny contexte eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia raha ohatra zany hoe misy pasteur na bisop na mpaminany sandoka na ohatran'izany ahitsy araka ny famarinan'ny Baiboly tsy manendry akory zay. D'ailleurs matory ny olo reny maminany sandoka izy na mitoriteny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy fa manao toriteny ny vilana zany na hoe selon an'ny filany sy ny fisainany sy fieritreretana dia mazava fa tsy voahositra Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay. Ka fehiny le hoe aza manendry izay voahositra ozy Jehova, dikan'izay ozy ao Elohim dia tsy mikendry, tsy handatsakaina. Mandatsakaina zany le hoe mikendry, aza manendry, zany hoe handatsakaina, amono, fa tsy hoe misy ohatra hoe tsy nety ny faminan'iny pasteur Mayolla le resaka fifitianana 2013 iny ohatra dia hoy isika hoe tsy biblika izay dia hoe manendry an'le voahositra. Mbola question be voahositra ve sa tsy voahositra. Miala tsiny amin'ny mpinony apokalypsy fa be da be ny zavatra positif ampianariny fa tsy hoe misy an'iny akory dia hoe tsy crédible le izy fa bon fantatra ambivoany moa ny azo. Zay le izy hoe manendry zany lay hoe mandatsakaina le hoe aza manendry ny olom-boahositra ozy Jehova. Tandreo maro isika rehetra sao dia manendry ny olom-boahositra Jehova. Ny olom-boahositra Jehova dia mazava ho azy fa misy an'ilay autorité avy any ambony mihitsy fa tsy zay rehetra manao usurpation fonction ana identité sy manao usurpation ny ministère don spirituel akory ireny no antsoina hoe olom-boahositra Jehova. Dia mila misokatra ny masitsika fa amin'izao vanim-potoana faran'izao dia be da be mihitsy ny ambody mitafody zanak'ondry milaza azy ho voahositra Jehova ary miditra ao anatin'le culte de personnalité io dia ny mpino variana ao anatin'izay. Raha soantsika rehetra tahin' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.